Anio Zoma fahenina ny volana Jona taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Joany nalaina tao amin'ny toko faraka amby roapolo andininy fahatimy amby folo hatramin'ny fahasivy amby folo. Fahano ny zanak'ondriko, fahano ny reniondriko. Tamin'izany andro izany, noho ny avy nisakafo niaraka tamin'ny mpianany Jesoa, dia nanao tamin'ny Simôna Piera hoe: "Ry Simôna zanak'i Joany, moty mihoatra noho ireto va ianao?" Ka hoy navaliny azy: "Eny Tompoko, fantatrao fa tiako ianao." Dia hoy izy taminy: "Fahano ny zanak'ondriko." Ary hoy indray izy taminy fandroany: "Ry Simôna zanak'i Joany, moty va ianao?" Ka hoy navaliny azy: "Eny Tompoko, fantatrao fa tiako ianao." Dia hoy izy taminy: "Fahano ny zanak'ondriko." Ary hoy indray izy taminy fanotelony: "Ry Simôna zanak'i Joany, moty va ianao?" Dia nalahelo i Piera fa nanontaniany fanotelony hoe: "Moty va ianao?" Ka hoy izy taminy: "Ianao mahalala ny zavatra rehetra Tompoko, ka fantatrao fa tiako ianao." Dia hoy izy taminy: "Fahano ary ny reniondriko. Lazaiko marina dia marina aminao, fony mbola tanora ianao dia nahasikin-tena sy nandeha tamin'izay tianao aleha, fa rehefa antitra kosa ianao dia iraviravy ny tananao, ka olon-kafa no anasikina anao sy hitondranao amin'izay tsy tianao." Izy no nilaza izany dia mba anambara ny fomba pahafatesana anomezan'ny Piera voninahitra n'Andriamanitra. Ary rehefa nilaza izany izy dia nanao taminy hoe: "Manaraha ahy." Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy.